Avy, aoka isika iobo ho an'i Jehova. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Amen. Iara ivavaka isika tompoko. Masina ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, be voninahitra, avo indrindra. Kanefa dia manaiky ny iaraka aminay amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Mamondrafo aminay tompo, satria ndreto zay manatona anao miankohaka eo anatrehanao. Ka ny zavatra rehetra zay atolotra eto dia mba ho ankasitrahany lanitra manontolo ane izany. Ianao no hitarika ny zavatra rehetra zay atao eto ho voninahitra ao, tonononay ny vavaka rengatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisiko fifaliana ny miarahaba antsika rehetra no tahin'Andriamanitra sy nampitombony tombonandro ka dia nahatratra ity sabata mahafinaritra ity, ary ankoatran'izay dia nahatratra izao taona vaovao 2024 izao. Isaorantsika n'Andriamanitra ny fahasoavana izay omeny, koa dia miarahaba antsika rehetra noho izany fitahiana lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika izany. Arabaiko ianao tratra n'ity taona vaovao ity. Ka hoe ilay fomba fiteny manao hoe arabaiko toa vorombola hone ho mpanjaka ny hatsarana, hitondra ny anaran'ny fahasoavana, hitafy lamba madera, hiakanjo ny tsara sy ny meva, ka iriaria miaraka amin'ny fianakaviana. Arabaiko toa olo malaza hony, ka raha ivoaka ho maro pitazana, ary amindra maro mpanotrina, raha hiteny sy hivolana kosa ho maro piaino. Arabaiko toa olo mahery hony, ka miady ho maro pioby, mandreso maro pitehaka, miasa ho maro mpandrisika. Ho tao paombiazana ho anao anety taona 2024 ity, ary ho taona avonina anao ho amin'ilay fitsainana be voninahitra dia ny fiavian'ny tompo eny amin'ny rahon'ny lanitra izany. Ankehitriny dia omeko ny pastora Rakoto Pierre Jean Sosten ny fitenenana izay mpiandraikitra ny tanora eto amin'ity federasiona misy atsika ity. Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ary raisiko fifaliana ampanetretena ihany koa ny manolotra ireto mpanompon'Andriamanitra izay miaraka amintsika amin'ny ity anio ity. Eo ambanin'ny fitarihan'ny Kristy ilay kapitentsika, ilay filoha izay mitarika atsika. Koa asaiko ampanajana ireo izay voatonona mba hitsangana ny pastora Andriaparatiana Fanera izay filoha ny Fédération
Madagasikara afovoany izy miaraka amintsika. Eo anilany eo ihany koa ny ray aman-dreny toy ny mpanatanteraka ny fédération Madagasikara afovoany, ny pastora Ratsimbazafy Lalaniaina. Eo anilany eo ihany koa ny ray aman-dreny Janoary Jean-Aimé, mpiandraikitra mpitantana arabola eo anivon'izany fédération Madagasikara afovoany izany. Manaraka izany dia ao ihany koa ireo departemanta isan-sokajiny izay tonga eto manatanteraka izao fampivavahana masina izao, dia ny Anabavy Rakotson Fanja. Manaraka azy eo ny Dr Rabenja Sandra, ary manaraka azy eo ihany koa ny ray aman-dreny pastora Rakoto Armin Norvin. Manaraka ihany koa ny Anabavy Oby Rakoto Armino, ary amin'ny ilany kosa ny ray aman-dreny pastora Raherin-Jatovo ny Rina Arfidy, ary eo anilany eo kosa ny Anabavy Tsararindra Raherin-Jatovo. Ary ny atolotra farany amin'ny anio tia dia ny ray aman-dreny pastora Ranaivo Mananiarivo Tiarson José. Izy no mpiandraikitra ny asa fitoriana sy ny sekoly sabata eto amin'ny fédération Madagasikara afovoany. Tain'Andriamanitra pasteur, tain'Andriamanitra antsika rehetra. Fiderahantsika an'Andriamanitra dia hiara hitsangana isika hanao ny hira 780 780 ambitino eto anio. Família
raha mbola eo am-pitsanganantsika dia andray baibolitsika ka asaina ianao anokatra izany ao amin'ny mpitoroteny toko fahasivy. Mpitoroteny toko fahasivy ny andininy fahafolo ka ny tapany voalohany ihany. Jerentsika koa ny ao amin'ny Matio toko fahaefatra amby roapolo. Matio toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahaefatra amby folo. Ary toizantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahavalo. Vakitsika ary ny ao amin'ny mpitoroteny toko voalohany. Mpitoroteny toko fahasivy ny andininy fahafolo ka ny tapany voalohany. Izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Matio toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahaefatra amby folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Jaona, asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahavalo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelona any amin'ny Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Sao sika dia hiaraka anetry tena andohalika hivavaka. Andriamanitra rainay masina tsara indrindrany an-danitra, indre ny hafalianay satria nomenao tombonandro, nomenao tombo-taona izahay tsirairay avy, tratra izao taona vaovao izao indray. Misaotra Tompo, noho izany fanomezana lehibe nomenao anay izany, nomenao hery tanjaka fahasalamana ihany koa. Ho anao rery ane ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Mangataka kosa izahay ny ho mpanompo voavela eloka ary enganeo ambany fitariany fanahinao mandrakariva ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainany tokantranonay, eny ihany koa ny fiainam-piangonana dia apetraka eo ambany fiserinao hatrany izany. Mangataka aminao ny anatrehanao izao fotoana izao Tompo, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Atreho Tompo ny fiankofana nataon'ny mpanomponao tsirairay avy, naiza toerana misy azy, mba ho tafasandratra sy ho akasitrahana eo amin'ny seza fiandrainanao masina ane izany. Mangataka manokana ihany koa ho an'ny fiangonanay ankehitriny, ireo ambaratonga rehetra misy eo amin'ny fiangonana Advantista, ianao Tompo homba sy hitahy anay, ianao Tompo hampahery anay hatrany. Mangataka manokana ihany koa ho an'ny ity firenena ity amin'izao taona vaovao izao, mba ho vaovao hatrany koa ane ny fidiranao an-tsehatra amin'ny firenenay, hanome anay mandrakariva ny fahalalahana sy ny fahazotoana amin'ny fanomponanao, ahafahana mamita ny hafatra manerana an'izao tontolo izao. Andriamanitro, mitondra mbavaka manokana ihany koa izay ho an'ny ray aman-dreny izay hitondra ny hafatra, ianao ane anendry ny selana totoany, ianao anendry ny lelany, hiteny araka ny sitraponao izy, ka ho voninahitra anaranao rery ihany ane ny hafatra izay omeny amin'ity fotoanandroany ity. Dia tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
tonga amin'ny vanim-potoana manokana izay anaovantsika fanompoam-pivavahana manokana ho an'Andriamanitra amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanolorana fanatitra isika. Mialoha izany anefa dia fifaliana ho anay mandrakariva ny miarabantsika tratra ny taona vaovao 2024 ity. Andeha ary iomana isika ka ametraka izany fanatitra sy ampahafolony izany eo ampelantanantsika voaomana tsara dia anao vavaka mangina ao anatin'izany isika araky ny mahazatra antsika. Amen. Nonona tamin'ny fonenany religiozy tany Allemagne i Martin Luther. Ary nanana namana anankiray izy izay akaiky azy indrindra. Dia nanana finoana niaraka tamin'ny Martin Luther io naman'io. Ary samy naneo zany fitiavany ny fahamarinana izany. Ary nanapa-kevitra ihany koa ny amin'ny hiady ny amin'ny fanavaozana ara-pivavahana izy mirahalahy ireo. Ka Martin Luther nitondra izany fanavaozana izany fa naleon'ity namany ity kosa nijanona tany amin'ny fonenandrelijozy hivavaka anelanelana amin'Andriamanitra. Indray andro ary, indray alina nanofy ilay namany Martin Luther. Nahita tanimboly izay tsy hita ny fiafarany izy. Ary efa vonona ho amin'ny fijinjana ilay tanimboly. Nahita lehilahy anankiray izy izay nanangona ny vokatra samirery. Tsy hitany tamin'ny voalohany ty olona manangona ny vokatra ity. Fa noho ny kelikely dia nahita ny tavan'ilay nanangona vokatra dia tsy iza fa i Martin Luther ilay namany. Nampianatra fahamarinana lehibe ho anty naman'ny mpanavao fivavahana Martin Luther ity ny nofy izay hitany. Ary ny fanombohana no nampiavaka ny asa ny amin'ny fikasana. Olona maro eto amin'izao tontolo izao no nanapa-kevitra isaky ny faran'ny taona. Anao an'izao sy anao an'izao, hanomboka zava-baovao, hanomboka fanapa-kevitra vaovao. Ao ny manao fanazara-tena, ao ny anangom-bola, ao ny te-hampiena vatana, fikasana avokoa ireny rehetrarehetra reny. Fanapa-kevitra avokoa ireny rehetrarehetra reny rehefa faran'ny taona. Kanefa tsy misy fanapa-kevitra manan-danja mitaha amin'ireo momba ny fiainantsika ara-panahy. Ny fanapa-kevitra ara-panahy no anisan'ny fanapa-kevitra manan-danja indrindra izay tokony ho raisintsika. Tsy maintsy manomboka ny taona vaovao amin'ny fanavaozana na ny fametrahana fitsipiky ny fahatokina ny fanakin'Andriamanitra isika. Inona daholo zany? Ireto misy teboka anankidimy. Voalohany, manomboka manokana fotoana isan'andro iarahana amin'ny mpianakavy amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly, ny lesona sekoly sabata ary mivavaka. Ny faharoa, miaraka amin'ny fanompoam-pivavahana ny fianakaviana isan'andro amin'ny fiatombohan'ny andro sy amin'ny fiafaran'ny andro tsirairay. Ny fahatelo, averina isan-kerinandro ny fanapa-kevitra hanaja ny sabata. Manomboka amin'ny fileten'ny masoandro ka hatramin'ny fileten'ny masoandro manaraka. Fahaefatra, raha mbola azo atao dia manatrika fotoam-pivavahana any am-piangonana mandrakariva mba tsy soloana fifandraisana ampitain-davitra izany. Ny alarobia sy ny zoma. Ary ny fahadimy farany, hanavao ny fanekena ho mahatoky amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Ny ampahafolony dia ny 10 isan-jato izay efa voafaritr'Andriamanitra ny amin'izay vokatra na miakatra amin'ny sahanao na ny tombom-barotra izay azonao
fa ny amin'ny fanatitra kosa dia mametraka isanjato izay tsy maintsy atolotrao araka ny fanambinana voarainao ianao. Angatao Andriamanitra hanampy anao isan'andro mba hahatonga ireo fanapahan-kevitra ireo tena zava-misy eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Mivavaka isika. Tompo rainay izay ny an-danitro, ao anatin'izao fanomboana ny taona izao dia misy fanapahan-kevitra mahakasika ny ara-panahinay izay tianao hataonay tsirairay avy satria manandanja aminay izany. Tompo, tanterao aminay izany. Aoka ny fanahinao masina hibitsika mandrakariva ka azahoanay manatanteraka mahatsiahy mandrakariva fa tokony hifandray aminao tsy tapaka ny vahoakanao tsirairay avy, ny olonao tsirairay avy. Amin'ny fifandraisana aminao amin'ny famakiana ny Baiboly sy ny lesona sekoly sabata, fianarana ny teninao amin'ny lesona sekoly sabata, amin'ny fanaovana ny sabata tsy zavatra maivana manomboka amin'ny fileten'ny masoandro, ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra sy ny fotoam-pivavahana hafa Andriamanitro, dia ianao mihitsy anie no hibitsika aminay tsirairay avy ka hahatonga azy ireny ho fiainanay isan'andro isan'andro. Tanterao aminay ary izany, ko raha handrotsaka ny fanatitra sy amerina ny ampahafolony izay fa tamin'ny tahinao anay nandritry ny anemana izay, dia anao vavaka anakapo sy vavaka mangina mandrakariva mba ho tanteranao aminay ny teny fikasanao izay fa voalazanao amin'izay olona mahatoky anao. Saotra Andriamanitro fa tianay ianao ary tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Amen. Eo ampanatazana ny fanatitra sy ny ampahafolony dia feokira no horentsika, ary rehefa vita izany dia ny hira fa 700 no entintsika manolotra ny fanatitra. Tratry ny taona daholo tsika rakizy, taona vaovao no omeny Jesosy atsika, dia izao andao isika hiaraka mihira amin'ny feo mafy ny oramamy, dia andray ny lesona omeny tompo atsika amin'ity andro vaovao ity.
naneny ny kiririoka rakizy sufle zany kiririoka zany tsisy nyetsika ny ankizy tany am-pianarana dia nanantona iny mpampianatra fa ina mahavariana anareo ao e ke rakizy i maolo kely ina ny ataony mitondra an'ilay rouleau d'image natokana ho antsika ankizy entiny any am-pianarana foana ny rouleau d'image dia rehefa tonga ny récréation dia nanazava tenin'Andriamanitra tamin'ny ankizy izy tamana ny haino azy teo ny ankizy rehetrarehetra faly ny haino ny tantara mahakasika ny famonjen'i Jesosy teo ny ankizy rehetrarehetra na aiza misy amin'ny maolo rakizy dia mizara ny Jesosy mandrakariva izy faly ilay mpampianatra nahita ny zavatra nataon'ny maoly dia hoy izy mantsy ny ankizy hoe andao ary andao hiditra fatoizantsika any am-pianarana fa izy zavatra mahafinaritra be ataontsika any am-pianarana dia lasa ny ankizy ny azakazaka ny lahatra ankany dia niditra tsirairay nakany am-pianarana vao tonga atao am-pianarana ny ankizy dia inona le ataontsika maîtresse inona le ataontsika zao ara hoy ilay mpampianatra ankamantatra no ataoko androany izary izao izahay dia kambana izahay nefa ny samihafa ny zavatra mety ho vita ny vitanay dia zao ihany koa izahay dia miara-mamindra ary mba hanomezana hevitra kely anareo dia 10 isanay tonga dia nanangan-tanana i bema kely fantatra zany maîtresse le lesitsika taloha 10 ya marina fa 10 misy 10 fa tsy 10 le izy bema hay ve fa ina ary zany dia teo ny ankizy dia niteny zavatra misy 10 be dia be teo fa avy eo amin'izay dia zao ary mba hanapiako anareo dia zao zavatra eo amin'ny ratsambatana izay zavatra eo amin'ny vatana misy eo amintsika tsirairay avy izay tonga dia nanangan-tanana i Saoly rehefa avy eo fantatra tanana dia namaly indray ny ankizy iray ka tongotra koa ange misy 10 ny ratsatongotra eny samy marina daholo ny anareo na ratsan-tanana na ratsan-tongotra dia marina daholo satria zavatra 10 zao misy ratsambatana 10 misy ratsan-tanana 10 nisan'ny ratsan-tanantsika dia 10 ihany koa nisan'ny ratsan-tongotritsika fa izao ny zavatra vitan'ireo ratsan'ireo samy hafa andao nge ny tanana ny raisitsika misy zavatra tsy ho vitan'ny akikely fa vitan'ny akibe misy zavatra vitan'ny fanondro fa tsy vitan'ny manara-poana zany ve maîtresse zany lesonantsika ho ampidirina androany andeha ange ampiditra zavatra anankiray aminareo androany ozy maîtresse rehefa nanao an'izay ankamantatra kely izay izy zao nomen'Andriamanitra andreo ratsan'ireo isika arakizy mba ampatsiaro atsika fa araka ny didy 10 izay nomen'Andriamanitra dia azo ampiasaina ny tanana ho fanehoana amin'ny fankatoavana ny didy 10 zany ve ahoana koa no ampiasaina ny ratsan-tanana amin'ny didy 10 maîtresse dia nanazava amin'izay i maîtresse rehefa avy eo ndao ange ahoana moa ny didy 1 rakizy dia nanangan-tanana indray ny ankizy anankiray aza manan'Andriamanitra fa izao ihany dia ahoana ary ny ampiarana ny tanana amin'izay didy 1 izay teo indray ny ankizy nitady hevitra za mahay akompoko ny tanako aondriko ny lohako vonina hivavaka bravo faly be maîtresse fa nahavoavaly ilay ankizy ndao indray ary isandray ny amaly hoe inona ny didy 2 dia nanangan-tanana indray ny ankizy kely anankiray aza manao sary ny zavatra voasikotra ho anao dia inona ary ny ampiasaina an'izay ratsan-tanana izay amin'izay didy 2 izay teo indray ny ankizy dia tsisy nanana havaly mihitsiny dia namaly amin'izay ny mpampianatra zao
tsika zao rehefa aveo anao pata modele isika, anao sarin-javatra voasikotra amin'ny tanany ratsan-tanantsika isika. Mampiasa iny tsika zany zay? Mampiasa tanana. Fa izao, iny zavatra volavolan'ny tanantsika iny zavatra ataon'ny tanantsika rehetra reny, tsisy miainy reny, fa nataon'ny tanana fotsiny ihany. Fa Andriamanitra kosa rehefa namolavolan'ny olombelona izy, dia nomeny fofinaina dikan'izay an'Andriamanitra rery ihany. Ny voninahitra sy ny tera izy rery ihany no tokony iankofana, fa reny zavatra ataon'ny tanantsika reny tsy tokony iankofantsika. Ay ve! Ndao indray ary isandray ny dity fahatelo indray, ahoana ny dity fahatelo? Ahoana moa ilay izy? Inona zany ny ampiarana an'ilay dity folo? Amin'ilay hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Ahoana? Vava no miteny, tsisy idiran'ny tanana. Misy ka! Misy maîtresse raha vao te hiteniteny foana ianao dia alaifo ny ratsan-tananao dia akombony ny vava. Bravo! Mahay be kosa ianao zany iny zao tena tsy nieritreretin'ny maîtresse mihitsy iny dity fahaefatra. Mahatserofa ny andro sabata na masina azy. Atao inona ny tanana rehefa sabata? Mivavaka. Hoy izy ny ankizy anankiray, marina izay, akombona ny tanana ohatran'ilay dity voalohany teo. Fa ahoana ihany koa? Mitondra fanatitra rehefa sabata. Bravo! Fahatserovana an'Andriamanitra ny fitondrana fanatitra rehefa sabata. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny zavatra nataony nandritra ny enemana. Faly ery ny ankizy fa nahavaly. Dia ahoana? Dity fahadimy. Manajandra ianao sy ny reninao. Ahoana indray ny atao ampiasaina ny tanana? Manampy any dada sy neny dia manao zavatra mifo. Bravo! Izay indrindra ilay voalaza ao am-pitoroteny. Ndao angeso ka fatsika ny ao am-pitoroteny toko 7:10 tapany voalohany hoy ny voalaza ny teny ao hoe izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Satria izao tiany Jesosy ty tanantsika folo ty hitory ny filazantsara tahaka ny maha-olokely. Ampiasao rakizy ampiasao ny rouleau d'image mba ahafahantsika mizara ny hafa mahakasika ny fitiavan'i Jesosy atsika. Ampiasao ny tanantsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ampiasao ny tanantsika hanapitsika any dada sy neny dia ho hitantsika fa hitombo saina fatana fanahy eo amin'i Jesosy isika. Andao ary hivavaka isika rakizy. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao no ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra anao no ny fitahinao ka nomenao ratsan-tanana folo izahay ankizy izahay rehetra ihany koa mba ahafahanay manome voninahitra anao. Misaotra anao satria nampatsiahy anay indray ianao tamin'ity sabata ity fa tokony ampiasainay ny ratsan-tananay anajanay anao, hideranay anao, anaovanay asa soa, hitorianay amin'ny hafa ny fahatsaranao mba hahatonga ny hafa voaomana amin'ny fiverenanao eny amin-draolanitra. Koa ampio ary izay ankizy mba ho mpitory mahatoky hitory ny hafatry ny filazantsara amin'ny fiverenanao Jesosy Kristy ka andeha izahay hitory ny filazantsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no isangatana sy mivavaka izany. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao sabata vaovao izao, amin'ny taom-baovao izao, dia andeha hiaino ny antoko-pihira feo adventista soamanandrariny isika. Mila
Eny ry havana malala mamenina ny fiarabanantsika tratry ny sabata satria andro manokana ny andro sabata, andro izay Andriamanitra mihitsy no nanokana azy mba hitsarana, ary Andriamanitra ihany koa no nita sy nanamasina. Koa tombontsoa antsika ny mitsahatra amin'izao andro sabata izao, izay andraisantsika fitahiana avy amin'Andriamanitra ary andraisantsika koa fanamasinana avy amin'ilay Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany. Manaraka izany dia amafisiny eto indray ihany koa ny fiarabanantsika tratry ny taona vaovao. Isaorantsika Andriamanitra no ny fitahiny sy ny famindrapony ka nanome antsika tombo taona indray izy amin'ity taona 2024 ity. Rehefa taona vaovao tahaka izao dia fomba fiteny zany le hoe mitombo ny taona, miamanakaiky ny farany, efa kely sisa, dia petraka ny fantaniana hoe inona marina moa le iseho e, inona marina le iseho. Raha tonga ny taona vaovao anankiray dia isika hoe efa tena miamanakaiky ny farany sy ny sisa, inona le tena iseho ary inona le farany. Araka ny fomba fitenin'ny olona hoe tena efa akaiky ny farany e, inona ka le farany. Ndao antsika mba maki ny ten'Andriamanitra re. Ao amin'ny Jaona 4:10 dia ovakitsika ny teny Jesosy Kristy. Alao Jesosy mihitsy no asaintsika amin'ny teny. Jaona 4:10 dia ovakitsika ny 1 ka hatramin'ny 9. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Dia ozy izy: aza malahelo fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa handeha hanamboatra fitoerana ho anareo. 13. Ary handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Efa tanteraka zao zany zay, satria Jesosy efa niakatra any an-danitra efa taona maro. Raha handeha hanamboatra fitoerana ho anareo izy, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Io le tapany farany io zany le mbola tsy tanteraka. Dia le hoe ho avy indray aho Jesosy dia handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ndao mampitsika toko sy andinina anankiray faharoa, Tesaloniana 2:4, ny 1:12 sy ny 17. Tesaloniana 2:4, 1:12 sy ny 17. Inona no iseho amin'izay fotoan'izay? Raha miteny Jesosy hoe ho avy indray aho handray anareo ho any amiko, dia inona no iseho? Ahoana ny fiseho an'izay? Dia ny Tesaloniana 2:4 mamaly azy. 1:12 sy 17. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty amin'ny Tompo no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka zany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Zay le teny Jesosy hoe ho avy indray aho handray anareo ho any amiko. Dia aiza le any aminy? Dia ozy izy ny tapany farany amin'ny 17. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Toko sy andininy 7 farany izay horaitsika, izay milaza mamitsika hoe inona kay le iseho, inona le iseho. Apokalipsy 2:20, 2:20. Anisan'ny andininy farany ao amin'ny Baiboly, amaranana ny Baiboly. Apokalipsy 2:20, 2:20. Jesosy no miteny, dia zao no teny voalaza: hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Jesosy le manambara an'le zavatra. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo: eny, afainganao, afainganao, amenna, avia Jesosy Tompo. Ry havana malala, taona vaovao 2024
manakaiky ny farany no zisitsika, ny farany ny fiavian' Jesosy ny farany, ny fiavian' Jesosy ny farany. Eny, ho afainganao ho Jesosy Kristy, ho afainganao. Raha ho afaingana tokoa Jesosy, inona zany ny tokony ataotsika amin'ity taona 2024 ity? Raha ho afaingana Jesosy, inona ny tokony ataotsika amin'ity taona vaovao ity? Be da be zany ny mieritreritra amin'ity taona vaovao ity, amin'izao fiandohan'ny taona zao, tonga dia efa mieritreritra zavatra be da be. Tetikasy io, projet, fikasana, sisy hoe amin'ity taona 2024 ity, anao andehitsika, andeha anao vakansy sika anampitan-dranomasina e. Amin'ity taona vaovao ity tsika ndotsika ambany. Tonga dia efa mandeha daholo ny programa rehetrarehetra, sady zany mandeha daholo ny projet rehetrarehetra, ny tetikasa rehetrarehetra. Fandaotsika mba mamaky baiboly. Inona no tokony ataotsika amin'izao taona vaovao izao? Raha ho afaingana Jesosy araka ny teniny, raha ho afaingana izy, inona zany tokony ataotsika amin'ity taona 2024 ity? Ndao venana amin'ilay vaky teny fototra antsika. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Teo vakitsika ny 4:40. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. Inona zany le atao amin'ity taona 2024 ity? Raha ho afaingana tokoa Jesosy, mazava ny teniny Mateo 7:20. Ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Mahafinaritra io teny io, ary misy hafatra lehibe finosin'io teny io. Ny hafatra voalohany, fitoriana filazantsara. Ny antom-pisinao, ny antony nahavelomanao, ny antony nanomezan'Andriamanitra tompo-taona anao, ka tratry nyity taona 2024 ity ianao, dia io tosandinina io. Hitory ny filazantsara. Hitory ny filazantsara. Dikan'izay, matoa mbola velonaina ianao, matoa mbola manana tombonandro, tompo-taona ianao, dia tian'Andriamanitra ho ampiasaina ianao amin'ity taona vaovao ity, hitory ny filazantsara. Dia omen'Andriamanitra tombontsoa ianao, ahafahanao manao izany. Anisan'izany ity taona vaovao ity. Tombontsoa lehibe ho anao. Ary miaraka amin'izay le hafatra faharoa dia zao, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra hozy izy. Ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Zay anko no hafatra izay omen'Andriamanitra anao amin'ity taona vaovao ity. Tian'Andriamanitra ianao mba ho vavolombelon'ny Jesosy Kristy, ho vavolombelon'i Jesosy amin'ny firenena rehetra amin'ity taona vaovao ity. Zay ny antony mbola havelomantsika ary mbola nahatratrarantsika amin'izao taona vaovao izao. Ireo hafatra anankiroa lehibe ireo, dia nitory ny filazantsara amin'ny firenena rehetra, ary ny ho vavolombelona amin'ny olona rehetra ihany koa. Dia mipetraka ara ny fantaniana manao hoe ahoana no hatatiraka an'izany ary? Fa angamba tsy efa nanao an'izany tsika tamin'ny taona 2024 e. Nga tsy efa nitory tamin'ny taona 2024, nga tsy efa fanao mahazatra izany fitoriana ny filazantsara izany e. Ary le hoe ho vavolombelon'i Jesosy, moa ve zavatra efa niainana zany tamin'ny taona 2024 iny ve? Moa ve tsy efa samy mijoro vavolombelona, zay lizy, tsy efa samy mijoro vavolombelona ve ny tsirairay avy, ka mbola mila manao an'izany amin'ity taona 2024 ity? Ndaitsika hijery toe-javatra voalazan'ny ten'Andriamanitra, hoe inona ny mahatonga an'izay, ary inona ny mahatonga an'Andriamanitra mametraka an'izay zavatra izay
amintsika amin'ity taona vaovao ity dia ny fitoliana ny filazantsara sy ny hovavolombelona amin'ny firenena rehetra. Raha mamaky isika ao amin'ny jaona voalohany toko faefatra ny andiny voalohany dia misy teny voalaza tahaka izao. Jaona voalohany toko faefatra ny andiny fahafolo, epistily zany jaona voalohany toko faefatra ny andiny fahafolo, dia izao ilay voalaza ny ten'Andriamanitra. Dia hozy izy, izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirainy ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavan'Andriamanitra atsika. Ravana malala, matoy ianao mbola tratry ny taona 420 dia tian'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra ianao io. Noho ny fitiavan'Andriamanitra anao no mbola natratraranao an'ity taona vaovao ity, noho ny fitiavan'Andriamanitra. Zay. Ary mazava be le teny eto hoe tsy ny fitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavan'Andriamanitra atsika. Dia inona no nataon'Andriamanitra nanehoana izay fitiavana atsika izay? Dia hozy izy, niray ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Niray ny zanany. Aika izany. Ho fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany atsika dia naniraka ny zanany izy. Izay le hoe mission. Nahiraka ao isitsika. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra maniraka atsika ihany koa. Hoe mandehana, Matteo 7:20, mandehana ianareo. Any amin'ny filazantsara hafa izy dia miteny hoe koa mandehana ianareo ka mitoriany filazantsara. Maninona Andriamanitra no maniraka atsika? Satria izy noho ny fitiavana atsika dia naniraka ny zanany izy. Naniraka ny zanany noho ny fitiavana atsika. Ay Andriamanitra zany no nanana ilay antsointsika hoe esprit missionnaire ao isitsika. Na raha tsika teny tsotra dia hoe toe-tsaina missionnaire. Voalohany indrindra, Andriamanitra mihitsy kay nanana an'izay toe-tsaina missionnaire. Voalohany indrindra izay dia tian'Andriamanitra mba ho ampitaina amintsika ihany koa ary mba ho ananantsika izay toe-tsaina missionnaire izay. Dia miteny amintsika izy. Izay le Matteo 4:20. Ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Rehefa tonga tety ambony tany Jesosy, nanatanteraka an'ilay iraka na ilay mission zany. Toe-tsaina manahoana no nananan'i Jesosy? Ndao amaky toko sy andiny vitsivitsy fotsiny antsika. Jaona 4:9-7 voalohany. Jaona 4:9-7. Dia izao no voalazany ten'Andriamanitra. Dia hozy izy, fa tsy nidina avy tany an-danitra aho hoy Jesosy mba hanao sitrapoko, fa ny sitraponiza izay naniraka aho hozy izy. Rehefa nirain'Andriamanitra ny zanany hanavitra atsika dia tonga tety ambony tany Jesosy, nidina tety ambony tany Jesosy. Ary rehefa nidina tety ambony tany izy dia io ny zavatra noteneniny. Tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao sitrapoko, fa sitrapon'izay naniraka. Toe-tsaina, inona re zany ilazantsika an'izany? Toe-tsaina makato. Toe-tsaina makato. Tsy ny sitraponao natao fa ny sitrapony izay naniraka anao. Amin'ity taona vaovao 420 ity. 420. Izany toe-tsaina izany koa mba tian'Andriamanitra mba hananantsika tsirairay avy. Ka mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra sika amin'ity taona vaovao 420 ity. Tsy ny sitrapontsika no ataontsika lohalarana,
araka nefa teneniko tamin'ny voalohany vao manomboka ny taona dia efa mandeha daholo ny programa rehetrarehetra sady zay hoe ho anao zao tsika anao vakansy ary anany tsika anao projet ohatran'izao tsika tsy ny sitrapontsika no alefa aloha fa mba afaka hiteny tahaka an' Jesosy tsika hoe tsy nidina anao ny sitrapony tenako aho sitrapoko fa ny sitrapony izay naneraka ka amin'ity taona 4 ity mba ny sitrapon'Andriamanitra ne no ataontsika aloha laharana ary ny sitrapon'Andriamanitra mazava be ao amin'ny 9:7 dia izao ny voalazany Jaona 9 ihany io dia hozy izy ary izao ny sitrapony izay naneraka ao Jesosy dia ny tsy amelako isy ho very izay rehetra nomeny ahy izay ny sitrapony izay naneraka azy dia Andriamanitra izany dia izay ihany koa no ampitain'Andriamanitra amintsika ary izay ny tian'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny alalantsika tsirairay avy dia ny anao izay sitrapon'Andriamanitra izay dia ny tsy amelana isy ho very amin'ity taona 4 ity 4 azafahatompo amin'ity taona vaovao 4 ity dia mba tsisy amelantsika ho very fa samy ho voavonjy samy ho tonga any amin'izany fanjakany lanitra ary samy ho atanteraka ilay teny Jesosy hoe izay toerako no hitoeranareo koa samy ho tonga any amin'izay toerana izay avokoa ane ny olona rehetra amin'ity taona 4 ity satria izay no sitrapon'Andriamanitra tsy amelana izy ho very izay rehetra nomena an Jesosy. Ny tokisandrena anankiray izay ho vakitsika dia ao amin'ny Jaona 10:5. Jaona 10:5. Rehefa nidina tetỳ tany Jesosy nanatanteraka an'ilay iraka na ilay mission toetsaina manahoana no nanatanterahana izany. Jaona 10:5 dia izao no voalaza ilay ten'Andriamanitra vakitsika dia tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy sy ny ahafantarako ny ray ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Amin'ny 4 izy dia milaza Jesosy hoe izaho no mpiandry tsara hozy izy izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny nahafantarako ny ray hozy izy nahafantarany ray ahy sy ny ahafantarako ny raiko ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Toetsaina manolo-teny. Toetsaina manolo-teny. Amin'ny teny frantsay izy tena tsara kokoa no ilazantsika azy dia ny hoe esprit de sacrifice. Esprit de sacrifice. Izaho Jesosy manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Esprit de sacrifice. Ary izay no atanteraka an'ilay teny amin'ny Matthieu 4:12 manao hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Rehefa ananantsika izay esprit de sacrifice zay dia ho tanteraka io ten'Andriamanitra io ary vita ny fitoriana ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Ny amaranantsika azy ao amin'ny Jaona 20 ny 1:20 sy ny 2:20. Dikan'izay dia izao manana iraka kay zany tsika io amin'ity taona vaovao ity, manana iraka tsika io, manana mission zany tsika io ary aza dinitsika zany so tsika variana amin'ny zavatra hafa variana hoe vaovao ny taona sy ny sisa fa manana mission ho tanterahana isika amin'ity taona 4 ity. Manana iraka isika. Hoy Jesosy Jaona 20:1 sy ny 2:20. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo. Mahafinaritra
atombo Jesosy amin'ny fiadanana ny teniny tsodrano. Ary zay koa ny zavatra ilaitsika amin'izao taona vaovao zao dia mila tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ary zay ny fanao eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa tonga taona vaovao dia lasa ny zanaka mamangy ray aman-dreny, miaraba ray aman-dreny, dia ny ray aman-dreny ndray kosa mitsodrano ny zanaka. Hoe eny rakizy fa de mba ho taona sambatra sady zay, mba ho taona feno fitahina, mba ho taona ohatran'izao ho atsika rehetra ne ty taona 4 tsodrano. Eto Jesosy dia manome tsodrano atsika. Fiadanana ho anareo. Ary mba ho tanteraka aminao ne zany tsodrano zany amin'ity taona vaovao ity. Fiadanana ho atsika. Fa miaraka amin'izay dia hozy izy Jesosy, tahaka nanyranoray ahy, tahaka ny nanaovako ny mission no aniraiko anareo kosa. Fa miaraka amin'izay dia manome teny fikasana indray Jesosy. 2:20 dia ahoana hozy izy? Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina. Mahafinaritra. Inao io zany zao misy fofonaina. Satria tratry ny taona vaovao mbola velona sady zay misy fofonaina. Fa eto tia hanome fofonaina anao Jesosy. Inona le fofonaina? Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra. Mahafinaritra. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Fa tsy olona efa misy fofonaina reo niteneny Jesosy reo, mpianana zany. Olona efa misy fofonaina an'ireo e. Zany hoe olona velona. Fa eto Jesosy dia nanisy fofonaina. Tsy inona fa ny fanahy masina. Dikan'izay dia zao. Amin'ity taona vaovao 420 ity, ny faniriana ho atsika mba tsy ho velona fotsiny ara-nofo. Satria izay zany zao ny zavatra nisy. Velona ara-nofo, misy fofonaina. Fa misy an'le fofonaina anankiray izay omeny Jesosy dia tsy inona fa ny fanahy masina. Dia ny faniriana mba ahazo an'io fofonaina io ny tsiraray avy. Dia ho tanteraka le teny eo amin'ny asan'ny apôstôly 1:9. Anisan'ny vaky teny fototra vakitsika zany. Dia hozy izy eo amin'ny asan'ny apôstôly 1:9. Fa azo hery ianareo. Dia tsy inona fa le fofonaina. Azo fofonaina ianareo. Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ary rehefa mahazo an'le fofonaina ianao dia inona zavatra miseho? Ho vavolombeloko ho Jesosy. Ho vavolombeloko any Jerusalema sy jery Jodia Samaria ary hatramin'ny farany tany. Amin'izay fotoan'izay rehefa namalala dia tanteraka Matthieu 4:20. Ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara. Ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Dia ho tonga amin'izay ninona? Dia ho tonga amin'izay ny farany. Ny farany eny ho afainganao o Jesosy. Ho tanteraka amintsika n'izany teny izany. Ampahirantsika n'izany teny izany amin'ity taona vaovao 420 ity. Amen. Feny famperezana mahafinaritra retsika teo dia andeha hiara hitsangana isika hanao ny hira 2:700. Hira 2:700. Ila
Itanako iraure iasa mafioana izara hanume anala fasaranana satri mazana mitumuna fatsimana ni fomba tiana rasendao kamanana itea riratu manolo tena muana kanefa tiatu izayana misichaka nifuku rasuna irakitraminifuna intia anamyasana Nisayuku nivavaku atraminy sofiko satrana niasy sy nananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokiko yanao irerire no auka o mpanjaka itea riratu manolo tena muana kanefa tiatu izayana misichaka nifuku rasuna irakitraminifuna intia anamyasana mifalia mandrakariva mivavaka azy amin'ny tsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinontsina amin'ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka. Ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo, sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mahatoky izay miantso anareo. Sady izy ihany no hanefa izany ho tanteraka amintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.